volana novambra 2024 dia nisy mpandrara zay avy eto toerana ny nanantona dia nilaza fa misy mpamatsy vola avy any ivelana, mpandrara avy any ivelana zay rana miasa zay manana fiaramanidina afaka itrandraka ny zotra iraisam-pirenena eto Madagasikara. Ngay Rajoelina mihitsy ny tokony diova satria izy mihitsy ny corrompu ary tsisy ministra asa hiditra amin'ny raharaha mafana tahaka anio raha tsy misy consigne avy any. Nambarany Sitenirandrena Solonyaiko Folefitra fahafito anivon'ny antenimera-pirenena fa kolikoly avolenta no nisy ary tsy afa-miala ao anatin'izany ny fitondram-panjakana. Kolikoly avolenta ny fitondram-panjakana ty raharahan'ny 777 anankidimy izay mahasarombotra ny Madagasikara. Zavatra tiako lazaina dia zao. Miezaka amin'izao fotoana izao ny fitondram-panjakana te hanadio tena ary te hanilika an'izao raharaha zao amin'ny olon-tokana. Tonga dia itsiko hoe hanilika an'izao raharaha zao amin'ny ministra. Hitatsika fa nahoan-kevitra nataon'ny madame Rina. Iny fanahoan-kevitra iny sinema natao mba hanadiovana ny fitondram-panjakana. Fandraisana fanapahan-kevitra tahaka ny reny satria aza dinona resaka eto dia resaka firenena anankiray izay ny saksoneny tandrevana ary ao anatin'izany ny Amerikanina sy Israely. Ka amiko tonga dia tsorona ny resaka eto tsy ACM io, tsy ministra io, fa ny fitondram-panjakana ny ngahy Andrinirina Rajoelina. Ka sinema io zavatra ataon'zareo diovya ny tokotany Ngay Rajoelina. Ngay Rajoelina mihitsy ny tokony diova satria izy mihitsy ny corrompu ary tsisy ministra asa hiditra amin'ny raharaha mafana tahaka anio raha tsy misy consigne avy any. Na tsy ary voafitaka tanteraka ny firenena malagasy satria nampiasain'zareo nampiasain'zareo tsy ara-dalàna zany le immatriculation ny Madagasikara zay efa tsy atsika tsony io. Tranga ny fampiasaina amin'ny tsy ara-dalàna ny matriculation avy eto Madagasikara zany amin'ny fiaramanidina anankidimy zay hita taty aoriana tany Iran. Tsara fantatra fa nisy mpandrara zay avy eto toerana ny nanantona dia nilaza fa misy mpamatsy vola avy any ivelana, mpandrara avy any ivelana zay rana miasa zay manana fiaramanidina afaka itrandraka ny zotra iraisam-pirenena eto Madagasikara. Anatin'ny reny dia milazaina hoe anisan'ny dingana voalohany dia jerena ny fisiny tokoa ny mpandrara reny sy ny fiaramanidina satria zareo laza hoe manana fiaramanidina Boeing 777 any Chine. Dia fanao amin'ireny eo anivon'ny ACM Aviation Civile de Madagascar dia mametraka hoe alohan'ny natongavana eto Madagasikara na alohan'ny fifanarana ninina zany dia tsy maintsy misy fitsirihana ho atao. Dia nisy teknisianina avy aty amintsika nandeha nalefa dia nakatoafiko ny fandanan'zareo tany Chine ijery anadiady mikasika an'ireo fiaramanidinareo. Dia le fiaramanidina nisy tokoa tany Chine dia nanany fotoana rehetrarehetra nijerena antsipriana ny fiaramanidina reny. Dia nanao rapport zareo dia rehefa nijerena satria
tamin'le fotoana reny nananany fiaramanidina bola tsy afaka napidirina na afaka nitoizana ny fifanarana hoe afana hoe tonga eto Madagasikara satria misy fanamboarana misy fanatsarana tokony hoentina amin'ireo fiaramanidina zay avy any amin'ny Singapore Airlines sy orinasa hafa de manana ny afana manana le potentiel sy manaraka ny fenitra zay misana ny resaka fitatiana bakabaka eto Madagasikara dia ny lazaina hoe raha ohatra ka tianareo tonga ty de sy maintsy amboarina de le fanamboarana ny eritreretin'ny firenena aiza nandefana anazy dia tany Kenya any Kenya zany misy zay atao hoe MRO maintenance repair and overhaul dikan'izany hoe anaovana ny réparation anaovana ny révision dia anatin'ny fepotona na 3 volana nomenanjareo hoe afana hoe mitondra le fiaramanidina niala tany Chine mandrapatonga ny Kenya de le date zany manomboka amin'ny 7 ny volana janoary 2024 mandrapatonga ny 7 april 2024 de zay le fepotona nomenjareo afana nanatanteraka an'izay de zay ny voasoratra anatin'ny atao hoe CIP certificat d'immatriculation provisoire de ny andro le fotoana de rehefa tonga moa ny fotoana le fepotona tsy nitohitsony ny fifampiresana dia noho izay hoe de efa tetikasa tsy raikitra izy ty de mety mahita zavatra afaka izy amitoerakafa de tsy nieritreretina sony dia anaty fahagagana tamin'ny 20 ny volana jolay jiona 20 juin dia navoray taratasy ny autorité aviation civile de Madagascar fa zareo any Cambodge fanjakana zareo cambodiana nilaza fa misy fiaramanidina tonga any zareo mitondra le soratra hoe 5R immatriculation 5R zay ny Madagascar de nangatany zareo hoe anareo tokoa ve ty mbola manakery ve ny CIP sy ny certificat de navigabilité ty rehefa vo nahitan'io ny tompon'andraikitra eto amin'ny ACM dia nivantana tonga de tamin'ny 7 ny volana jiona de namaly fa taratasy io osika dia tsy manakery tsony de tsy ara-dalàna tsony io dikan'izany tsy afaka ampiasaina no ny antony ara-taratasy fa io koa amin'ny lalàna hoe raha ohatra ka tsika gasy manome matriculation dia tokony pilote mpanamory hoe nakatoavy ny firenena malagasy ihany afaka napietsaka n'le fiaramanidina de tsy nisy le zavatra zay hatramin'ny voalohany zany hoe tsy nisy dia ny tamin'ireny zany hoe ny fanjakana cambodiana efa nafantatra fa tsy afaka ahetsiketsena tsony misy lalàna eo anivony organisation de l'aviation civile internationale milaza amin'ny 2 sy 3 hoe tsy maintsy jerena daholo ny antota taratasy rehetrarehetra alohan'ny mietsika dia raha ohatra ka tsy ara-dalàna de tsy afaka hoe miainga avy amin'ny firenena zany de teo zany fanjakana malagasy amin'ny rehefa nijeren'io zany hoe de nampafantatra amin'ny ara-taratasy de efa averinay hoe efa vita io dia ny navela zany dia satria efa tsy nanakery mbola averyko hoe tsy nanakery nanoka tamin'ny 7 ny volana aprily 2024 rehefa taorinan'izany dia nalala hoe nisy nafantatra hoe le fiaramanidina nampilazaina tamin'ny gazety reny nihita tamin'ny gazety hoe niala tao a Cambodge dia nandeha tany Iran dikan'izany misy plan de vol efa sy maintsy nakatoaviny zareo cambodiana misy fifanarana na le nampiasain'zareo de nafana hoe nandeha tamin'ny firenena anankiray fa le firenena zay sous embargo international zay fantatry zareo navelan'jareo nandeha tany Iran teo tsika hoe vo nafantatra an'io tena na tsy ary voafitaka tanteraka ny
firenena malagasy satria nampiasain'zareo nampiasain'zareo tsy ara-dalàna zany le immatriculation ny Madagasikara zay